Lafiny sosialy olona narivony maro no nahazo tombotsoa ao anatin'ny fanohanana mivelatra amin'ny sehatra asa miisa 4 natolotry ny fikambanana MSF France tao anatin'ny 30 taona izay nidirany teto Madagasikara no nazahoana izany tombotsoa izany. Ho fankasitrahana ny asa vitan'ity fikambanana ity dia nanolotra mari-pankasitrahana maro-boninahitra ho an'ny mpitantana izany ny fanjakana tamin'ity androandroany ity. Enina amby roapolo ireo sehatr'asa toy ny fanabeazana ny fahasalamana ary ny fanjarian-tsakafo itondrany ny fikambanana Minervois Sans Frontières France fanampiana ho an'ny vahoaka voasokajy ho tena sahirana eto Madagasikara atao anatin'ny 30 taona nidirany teto Madagasikara. Ity fikambanana ity izay Andriamatory ny Bigou miaramila frantsay namitahiraka taty Madagasikara no nanangana azy ary efa nodimandry ny volana septambra 2024 teo. Isa-taona dia misy hatrany ny conteneur iray atolotry ny fikambanana izay efa feno kojakoja ilaina amin'ny fitsaboana sy fitafiana samihafa ho an'ny Madagasikara. Misedra fahasaranana ihany anefa ity fikambanana mpanao asa soa ity noho izy mbola voatery miantoka ny etra samihafa alainy ladoany ka nanaovana antso amin'ny fitondram-panjakana amin'ny ijerena vahaolana mahakasika izany. Ny mampalahelo ohatran'ny sahiran-kirana izay izany rehefa mamoaka an'io conteneur io satria amin'ny lalàna malagasy nisy ny azo ampidirina fotsiny ny don ohatra misy matériel médical sasatsasany ohatra ny akanjo izay anampiana ny tena mahantra eto Madagasikara andoavam-bola amin'ny douane. Io zany no mba angatahanay ny fanjakana zany tena tokony hijery akaiky hoe tena mandeha makany marina io zavatra io satria betsaka ny tena asa soa fa rehefa maheno an'izay dia miembotra misy efa nanao fa mialy izy noho ny fahafantarana fa mandodo hoanina ary tsy kelikely izy io fa lafo rehefa atao le fanomezana satria conteneur iray manontolo no fanomezana dia vola be indraindray tsy mitovy isa-taona moa fa arakaraka izay atao hoe fihetsiky ny douane eo no hanomezana ny vola. Miara-miasa amin'ny fikambanana MSF Madagasikara ity fikambanana ity eo amin'ny fanatanterahana ny tetikasa fanohanana ny vahoaka madinika eto toerana ary misy ekipa avy any ivelany manao ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny tetikasa. Sekoly 9 tao anatin'ny faritany Antananarivo taloha moa no mahazo tombotsoa amin'ny fanampiana na ara-pitaovana na eo amin'ny famatsiana ny cantine scolaire mandavataona araka ny fanazavana ramatoa Daniel Marcou filohan'ny MSF France. Amin'ny vanim-potoana ny maitsoatra dia misy ihany koa ny fizarana kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ho an'ireo tena sahirana. Ho fankasitrahana ny fitondram-panjakana malagasy ny asan'ny sitrapo no tanterahany ity fikambanana ity dia nakarina amin'ny laharany officier de l'ordre national ny filohan'ny MSF France ramatoa Daniel Marcou ary nakarina amin'ny gradiny commandeur de l'ordre national kosa i ramatoa Irène Ramanandraibe filoha lefitra voalohany MSF izay mbola notolorana diplôme d'honneur ihany koa avy amin'ny commune ny Rieux Minervois avy any atsimo la France izay mpiara-miasa amin'ity fikambanana ity. Ramatoa Victorine Raeli Armalala mpitambola dia notolorana ny diplôme d'honneur ihany koa. Teto amin'ny restaurant Amigo Andrahary moa no nanaovana ny lanonana ny fandraika amin'izany androany.